Vaovao nisy kosa ny hetsika izay nataony fikambanana zana-bahoaka ka nanolotra fitaovana moa zany ary mari-pankasitrahana sy loka samihafa ho an'ny ireo ankizy izay efa miisa 700 mahery afaka fanadina-mpanjakana CPE sy BEPC ary baccalauréat ao anatin'ny ity taom-pianarana ity. Nitanterahany tetsy Antonimatoa madinika moa itolaka andreo ny lanonana mifandraika amin'izay lorana mari-pankasitrahana sy loka samihafa izay. Ty dia vahoaka ny tantilisio. Reny ny zavana alaivo le lamba ankizy miisa 700 mahery afaka fanadina-mpanjakana CPE, BPC ary baccalauréat tamin'ny taom-pianarana 2024 2024 no nitolorana fikambanana zana-bahoaka izay tarihan'Andriamatoa Andriamamonjy Roland mari-pankasitrahana narahana loka maro samihafa itolaka andreo. Tetsy atao madinika no nitanterahana ny lanonana mifandraika amin'izany fanolorana mari-pankasitrahana sy loka izany. Ty andeha hivarotra na andeha hiasa fa mba hanohy fianarana hatramin'ny farany. Ianao afaka baka mba mila zany atao madinika manana doctorat manana ny ambony indrindra sady zay. Nahitana vatomamy sy chocolat, kit scolaire ary lelavolo zany loka no zarain'ny fikambanana zana-bahoaka izany. Lara-pamehana napetraky ny fikambanana tokoa ny velarana amin'ny sehatra maro. Profon'izany akoatra ny iran'izao tontolo izao dia nasaina manokana ireo fiangonana sy tarika mpanao hira evanjelika andray anjara tamin'ity lanonana iray ity.